Niseho tamin'ny Maria sy ny vehivavy hafa Jesosy. Fa nifataiza kosa ny lehilahy. Mahavariana zany, mampiheritreritra izany hoe fanakaiza ireo lehilahy. Manasanao indray, hiaraka mianatra, hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra isika. Amin'ny fofeno aravona no anolorako anao sy ny ankohonanao ny fiarabana zay mipolotra ao am-po satria matsapa fa eo ny fitantanan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Koa izy hoe arapaiko totana masoandro ianao ka anenika azavana manerana ny tontolo zay hodiavinao. Koa ny fiadanan'ny tompony ho anao indray amin'ity ora sy fotoana ity. Milohan'ny andiniantsika izao tindinga izao dia andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izahay satria fantatray fa Andriamanitra velona ianao. Ary Andriamanitra mitantana ny fiainanay. Andriamanitra tsy mijery ny tsy fahatanterahanay, fa Andriamanitra kosa mamindra fo sy miantra isanandro anandro ka anton'izao mbola fiaonanay izao. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao anay. Mamela nefa ny ilokay sy ny tsy fahatanterahanay, ary ny fanenao masina kosa ny mba ho arotsaka ao amin'ny sambatan'olona ho an'ny mpiaino rehetra izao fandarana izao, ka mba hahatonga ny teninao ho tafatoetra ao am-pony tsiraray avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Niseho tamin'i Maria Jesosy. Fanakaiza kosa ny lehilahy. Mahavariana tokoa fa ny vehivavy no nandevona an Jesosy tamin'ireo mpianatra fa tsy hita ny mpianatra lehilahy. Ny vehivavy no niazakazaka voalohany nakany amin'ny fasana. Ny vehivavy no niraina voalohany manao hoe mandehana. Eto, i Maria Magdalena ny voalohany nahita an Jesosy taoriana nitsanganany tamin'ny maty. Mahavariana sy mampiheritreritra izany. Fa nahoana no vehivavy no niazo an'izany tombontsoa izany. Nisy vehivavy maro hafa koa nahita azy, araka ny voalazan'ny filazantsara matio 7:20. Tena misy antony ao. Fa nahoana ary? Zao mizahatra misy mantsy dia zao, tao amin'ny tontolo fahiny, dia tsy dia nomendanja loatra ny vehivavy. Any ka namiteny aza izy, toa tsy dia zava-dehibe loatra ny fanambarana entiny. Ary mbola misy zany amin'izao vanim-potoana izao. Koa eto dia tsy namboamboarina mihitsy ilay tantara, fa dia ny vehivavy mihitsy no nisehoan'i Jesosy voalohany. Tsy lehilahy no nahita azy, fa vehivavy. Andeha ho jerevantsika ny voalaza eo amin'ny 9:9 amin'ny Marka 5:20. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany demony 7. Tena mahafinaritra izany fanambarana izany. Ary dia ity vehivavy ity no niraina ilaza zany vaovao mafaly zany fa efa nitsangana Jesosy, tena andeha izy. Zavatra nampalahelo anefa satria vehivavy. Dia zao ny zavatra nitranga. Eo amin'ny 9:10. 9:10. Ary nandeha, ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo ifanomba tamin'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. 9:11. Ary izy ireo na dia nandray aza fa velona izy sady efa hitandra vehivavy, dia mbola tsy netiny ino ihany. Zay ilay hoe vehivavy manao ny fanambarana dia toa tsy miraika ny lehilahy, tsy taitra ny lehilahy, kanefa eto dia nomena iraka ty vehivavy ity. Ry mpiaino namako isany.
na lehilahy ianao na vehivavy, tian'Andriamanitra hiara-miasa aminy. Io loha hevitra io izany hoe vehivavy no voalohany hitany tompo efa nitsangana no nataony mpanohana ny tantara nitsangana Jesosy tamin'ny maty, ho pirofo lehibe ny fahamarinana izany tantara izany. Ny vehivavy zany no vavolombelona voalohany nilaza ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty. Tsy manambamboarina ny tantara. Fa mipetraka ny fanontaniana kosa ary. Fa naninona reo lehilahy reo, nakaiza izy ireo? Zao no voalaza eo amin'ny 9:12. Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy aminy izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, na dia teo aza ny tsy finoana, na dia tsy ninony koa aza. Ary rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 110 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinana ireo, ary izy na mitsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafiny fony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Mampalahelo izany toe-javatra izany, fa fony mbola vela Jesosy dia efa nilaza ny faminaniana fa hitsangana izy afaka teloana. Tsy nino an'izany ireto lehilahy reto. Inona ny antony? Nanamafy ny fony ireto lehilahy reto. Nanomboka tamin'ny fotoana nisy samborana Jesosy ka hatramin'ny fotoana nisy eo taoriana fitsangana tamin'ny maty dia tena ratsy dia ratsy ny fanorotsiritany filazantsara amin'ireto lehilahy mpanaradian Jesosy reto. Satria inona nataony? Nandositra izy ireo, nandà izy ireo, tsy mety mino. Zany no zavatra nitranga tamin'ity toe-javatra ity. Kanefa tamin'ny farany dia nitory ihany izy amin'ny 20. Ry mpiara-mianatra amiko, ry mpiara-midinika amiko, eo amin'ny toe-javatra izay tena ilana antsika mbola manamafy fo ve isika. Averintsika indray mandeha fa reto lehilahy reto tamin'ny fotoana mbola tamin'ny fotoana nisy samborana Jesosy dia efa tsy hita ny lehilahy. Amiko dia ozy avy angamba ara-dalàna raha tamin'ny vehivavy izy no niseho voalohany, sady ny vehivavy raha teo no nandeha niazakazaka nakeny amin'ny fasana. Ry mpiara-mianatra malala isany amin'ity androany ity, Kristy dia mbola maniraka anao hatrany hatrany, mandehana mitory ny filazantsara. Na dia eo aza ny mety ho fahalemeko, na dia eo aza ny mety ho amin'ny mafy ny foko sy ny tsy finoko, tsy mijery an'izany Kristy, fa dia maniraka antsika isan'andro izy. Ary ny nitoriana izy ireo tamin'ny mpasahina sy ny fahatapa-kevitra izy ireo taty aoriana momba ny fitsangana Kristy tamin'ny maty dia nampitombo fanantenana teo amin'ireo manodidina, ary manaporofo ihany koa ny fahamarinana ny fanambarana fa nitsangana Jesosy. Mbola azonao atao androany manapa-kevitra. Raha tsy nanao ianao maly dia mbola mety androany raha mbola manapa-kevitra ianao hitsangana indray ka hanambara fa velona Jesosy ary fahamarinana tsy azontsika lavina izany. Dia hoy hoe Andriamanitra ane hombanao indray anomenao ny fahendrena rehetra ahafahanao manapa-kevitra ilaza izany amin'ny mpiara-belona aminao. Dia mbola hiara hivavaka indray isika amin'ity fotoana ity. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao indray izahay ny amin'ny teninao izay niarahanay nianatra teo. Ingene mba tsy hiverina aminao foana ireny teny ireny raha tsy efa nahasoa sy nahatsara nay tsiraray avy. Dia mitahianay raha hiatrika ny tontolon'ny mpiainanay izahay, mitahi izao mpiaino izao aza mafohina mahasaraka anay Andriamanitra. Fa nivavaka tononona isangatana aminara Jesosy rery ihany.